raha Olga Malasson tsy azo ny fitondrana ny manala azy tsy ho kandida hoy Paraina Auguste. Fivondrona ny mpahay lalàna iraisam-pirenena, azo andravana ireo didy tsy azo ivalozana ny lalàna iraisam-pirenena. Fisondrotry ny vidim-piainana andidina ny 7,9 raha ny vinavina ny FMI. Anterina indray ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amanasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Fandikan-dalàna atahotra ry tsindry politika no ao ambadiky ny fanagadrana ny kandida solomam-bahoaka ao Antsirabe voalohany amin'izao 17 andro tsy atongava ny fifidianana izao ny fanehoan-kevitra maro samihafa mibaribary sady ny antsojay sy ny fanitsakitsahana ny zony vahoaka amin'ny fifidianana. Tsy tokony hampembotra ny malagasy anefa ny zava-misy fa fotoana izao hijoroana sy andraisana fanapahan-kevitra. Fanadihadina nataony mpanao gazety Andomiaratiana sy Tahirina. Manao toa ivakana ny fanambarana sy ny fanehoan-kevitra manoloana ny antsojay sy ny tsindry politika ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny endrika fanampenam-bava sy raha matahora tao amin'ireo kandida plasy sakahofidiana ho solombavam-bahoaka. Tranga izay niatra tamin'ny Olga Malasson, kandida ny firaisan-kina ao amin'ny distrika Antsirabe voalohany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Manapirofo ny zava-misy fa tahotra no lehibe indrindra ho an'ny fitondram-panjakana, miampy fanaovana politika maloto sy fanampenam-bava ny hafa. Tokoa moa zany amin'izao fotoana izao hoe ny tranga mahazo ny namana anankiray izay kandida moa zany mazava ho azy solombavam-bahoaka amin'ity fifidianana ity. Isan'ny hoe anton'ilay fanenjehana raha zay ny azoko ilazana azy, za zany tsy te hiresaka amin'ilay hoe raharaha tany amin'ny 10,4 na ny 7,4 na be ny tanàna azy tsy te hiresaka an'izay zany fa tena mazava le izy hoe hita tsotro zao zany fa hoe fanenjehana amin'ny lafiny politika ilay izy na hoe tsindry politika ilay atao. Lay kandida ihany koa dia azo lazaina hoe manana ny toerany raha ao amin'ny distrika izay ilatsahany ary azo antoka ny ho fahalaniny zany satria mieritreritra hoe raha efa 10 taona lasa ankatoko ny fampelezan-kevitra voafoazy na dia hita hoe mifono tahotra avy hatrany zany zay an'ilay mpitondram-panjakana sy ny bomba azy. Fahalemena ho an'ny fitondram-panjakana no azo andikana izao zava-misy izao. Tsy vao izao mantsy no nisy naendrika fanampenam-bava toy izao fa hita taratra izany nandritra ny famonona ny antota taratasy firotsako fidin'ny sasany tamin'ireo kandida indrindra avy amin'ny fanoherana. Zareo moa zany ao anatin'ilay izy rehefa miresaka indrindra ny kandida-panjakana sy ny bomba azy dia milaza foana ny hoe zareo matanjaka ry zareo tsy matahotra nizaniza ao anatin'ilay izy nefa rehefa tena jerenao zany ny pratika an'zareo amin'ilay fifidianana dia mampiseho mihitsy an'izay tahotra zay matahotra satria maninona manao teritery amin'ireo lay mpiasa-panjakana isan-karazan'ireo na le hoe trafic d'influence zany manao ihany koa ny fomba rehetrarehetra ny eliminena ny hafa satria betsaka ihany koa namana mieritreritra ho kandida fa nananana ny etomanana dia ny eliminen'zareo vokatry ny zavatra maro samihafa le fanakanana zany. Mila manova tantara ny malagasy hijorandray anjara amin'ny raharaham-pirenena indrindra ny fifidianana izay hatrehana afaka 30 andro. Ao anatin'izay ny fiaraha manomana ary ny fiarahana manentana ny olona hifidy andray anjara amin'ny fifidianana ary ny fanentanana ao anatin'izay manodidina an'izay rehetra. Tsy maintsy mamadika na rasa isika, tsy maintsy maka ny fahefana isika raha tiana ny anova. Mazava ireo efa voalazany antoko politika fikambanana samihafa manohitra mitsipaka ary mitaky tsy misy fepetra ny amoahana ity kandida solomam-bahoaka ity tao anatin'ireo fanambarana ny sesy tao anatin'ny 17 ora. Tsy fotoana ilana korotana intsony izao fa fotoana tokony hikatsahana vahaolana manoloana ireo olana atrehany malagasy ny fanambarana samihafa izay antsony izy ireo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny siny izay rafitra mpikarakara fifidianana manoloana izao toejava misy izao. Nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa manoloana ny zava-misy ny mpitsara iraisam-pirenena Arlette Ramarson tao anaty tambazotra serasera fa nanisy na tsy nisy ny eloka dia efa tapitra ny fehim-potoana ny enjehana ny eloka bevava na atao hoe action prescrite. Fandikan-dalàna goavana araka izany no ataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny fanenjehana sy fanagadrana ny Olga Malasson.
manodidina izay vaovao izay hatrany efa kandida ofisialy ary efa ao anatin'ny laharana ny anaty bileta tokany Olga Malason anady teo aza ny fisamborana sy ny antso-jay ataon'ireo misoratena ho topahefana. Tsy azo ny fitonana sy tomomaintso ny mahakandida solomam-bahoaka ho Antsirabe voalohany azy. Atsirava ihany koa ny lisitra miaraka amin'ny kandida Olga Malason vao maika mpitombo ny fitiavan'ny vahoaka an'Antsirabe an'ity kandida ny firaisankina ity. Izao ataon'ny mpitondra izao Hoy Parena Auguste mpitondra tenin'ny vovonana firaisankina ny Antsiprian'izay. Tsy azo ny fitondrana atao ny manala any Olga Malason tsy ho kandida ny firaisankina ao Antsirabe voalohany Hoy Parena Auguste. Tranga efa nisy tamin'ny distrika maromaro teto Madagasikara mantsy izao miatra amin'ny Olga Malason izao hoy ny fanazavana. Tsy misy an'izany candidature rejeté zany sony fa candidature efa validé io. Efa lasa ny fanaovana bulletin unique de fa hany izy. Numéro 1 ireo ao Antsirabe 1. Donc io defa mandeha io de mandeha élection. Lany izy de lany ohatran'ny candidat rehetrarehetra. Izy atao koa hoe mbola misy an'le hoe présomption d'innocence. Misy raha de mandeha izy ohatran'ny rehetrarehetra. Fa tonga ao izy raha ohatra mbola mitohy ity fazakagny zavatra ataony fazakagny ity moa de hoe savokany. De eo izy misy an'le hoe absence lavabe. De iny am'izay izy hoe asorona zareo any amin'ny HCC de miakatra le mpisolo-toerana anazy miakatra député. Efa nisy ange zany sy voandroany nisy zany tany fandriany, nisy zany tary Mahabo. Donc ohatran'izay le izy fa io sy azo atao sony. Tsy mipetra-potsiny ny vovonana firaisankina malona ny herisetra sy ny atson-jay miatra amin'ny kandidan'izy ireo. Efa misy ny fifampiresahana indrindra fa niany amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Afantatra ihany koa raha nambarany Parena Auguste fa tsy azo ny velam-pandriky ny fitondram-panjakana izy ireo. Fa nazanona zay moa de miady foana ny firaisankina zao. Manesika ny rehetrarehetra ny communauté internationale, ny société civile satria io tena sy mety misy le izy le timing ame fanamborana anazy zany hoe zavatra efa labe tagny de fa izy efa candidate izy vao to zay vanigny anino zay va samborina ampiroroisain'olo igny age aza mifidy an'igny sona nareo fa arika prison igny fa zay indray de magnano hoe sy candidat io de candidat ohatrany rehetrarehetra i madamo Malason Olga ary io aza mety ataosika hoe le malagasy age tiany ohatra pino le olo voanagnano zay le hoe victime mety vao maika tena ampanao ny asaragny vaton'ny firaisankina ao Antsirabe 1 io zavatra atao io zao zavatra atao io satria sy mila fitonegny sy mitady fitonegny misy ny fitondram-panjakana ohatra manao provocation satria mitadiaviny zareo zany de korotagna hay hiala hoe zay sanao élection sony satria samborinareo namany de lasa indray le ohatrany teo le lalabe mikodana izy reriny manao ka zay sy tafiditra agnatin'izay velam-pandrika zay zahay ao amin'ny firaisankina. Midika ho tahotra any Olga Malason izao fisamborana tampoka mialohan'ny andro vitsy mialohan'ny fampielezan-kevitra izao ho hiatrany ny mpitondra teny ny firaisankina. Tsy vao izao raha teo no niarany atsonjay ny kandida ny firaisankina. Gaga ireo sady sy faly ka satria io age tamizy maire tao age navita zavatra be any madamo sady le izy efa ela loatry raha ohatra moa zavatra vao vetivety teo enge sisy olo ambanin'ny lalàgnany eto e fa ary de am'izao fotoagna zao naninona rambatany 3 mois taloha tagny na efa raha de iny izy no samborivy de andrasagna aloha vitagny dossier fa candidat de natinona sy tiany de misy politique io ary sy mesy mieritreritra politique ihany le olo sy mesy mieritreritra politique misy baiko politique ihany io zao hoe ataovy le dossier n'ity olo ty de izany vegny ho anisika tia Madagasikara ty napetraka daholo misakana rehetrarehetra tamity filasagny candidature ty nataony vola napiakaragny 20 millions nataony ny fagnenzegny le mpiasa-pazakagna ampitahorigny le fa manao menace manapaka karama redressement fiscal zay koa zay mbola tafavoaka koa zany de hoe tadiavagny koa dossier hoe gadragny maro ane me député io candidat io manamana dossier daholo ary mbola vetivety na député impernasy izy na ancien député izy na ancien ministre izy misy angamba regny raha taminay taty raha tety firaisankina niditra de fa voasambatra ary nisy anakare seka anao taty nampitahorigny de lasagny de madio zao madio izy zany ny zavatra misy tena hoe fiemorany démocratie aty Madagasikara misy ny état de droit so ihany moa fa mba misy manam-pahaizagny
intellectuel mbola misangagny tamin'ny farany teo tamin'ny larotondy miady mitenany miteny marina mio de mba mahavelombolo ihany zany fa tsy de hoe zahay mpanao politika ihany mitabataba ery fa misangana koa zao no manam-pahaizana tsaivina falarana voalohany ao amin'ny beltatokana ao amin'ny distrika anatsirabe voalohany ny kandida ny Fraisakina izay tarihany Jean-François Michel ary lisitra faharoa kosa i Olga Malason. Ijany eo amin'izay vaovao izay hatrany isika antsojay sy resaka politika mifandraika amin'ny maha-kandida solomam-bahoaka azy no nanagadrana ny ben'ny tanàna sady ministra no senatira teo aloha Olga Malason no nambarany solomam-bahoaka Mamy Rabenirina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity endrika vaovao hanehoana ny fanaparam-pahefana eto Madagasikara izao zava-misy izao ho hiatrany fanazavany mialirary nombana sy mbola avatsara. Tsy misy intsony ny fanarahan-dalàna eto amintsika ary manao izay tiany atao ireo mpitondra fanjakana. Voaporofo izany talata lasa teo rehefa nogadraina ny ben'ny tanàna Antsirabe teo aloha izay efa ministra sy senatera teo aloha ary kandida solombavam-bahoaka Olga Malason. Antotsay sy resaka politika mifandray amin'ny maha-kandida azy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny zava-misy araka ny fanehoan-kevitra solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Nambarany ihany koa fa endrika vaovao anehoana ny fanaparam-pahefana eto Madagasikara izany. Manana endrika antsojay satria raha ohatra ka mitovy ihany zany hoe nisamborona sy napiakarina fitsarana aingana dia aingana mba nahafahan'zareo napiditra azy amponjavonjy maika ny ben'ny tanàna teo aloha, ministra teo aloha, sénateur teo aloha Olga Malason de mampametra-panontaniana hoe endrika vaovao, endrika anankiray vaovao ny amina fanapara-pahefana sy ny amin'ny fandikana fampiarana ny lalàna tsy ho araka ny tokony ho izy indray no nitranga teo ary tonga de mazava be le izy faniry misy antony politika ao na inona antota taratasy na hoe fitoriana na fiampangana azy tany amin'ny fotoana nahabe ny tanàna azy 10 taona lasa ilay fomba nanatanterahana izy 10 taona teoriana de tonga de manapirofo fotsiny zao fa antsojay sy resaka politika mifandray amin'ny maha-kandida azy kandida solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika Antsirabe voalohany io resaka io fatatsika tsara fa raha ohatra ka antota taratasy na hoe antota taratasy nady moa zany na fiampangana nisy tany amin'izany 10 taona lasa zany ka tokony ho efa vita raha ohatra ka tena niasa araka ny tokony ho izy sy nampiarina araka ny tokony ho izy ny dingam-pitsarana sy ny fampiarana ny lalàna teto Madagasikara ary misy ny atao hoe jurisprudence azo ampitahina amin'io efa mihoatra n'ilay vanim-potoana ny prescription zany zavatra zany de raha raisitsika indray raha hoe antota taratasy na fiampangana vao mipoitra vao zao mihitsy vao apoitra naninona ary zany nikitihana tsy nikitihana hatramin'izay fa amina fotoana izay atao anatina vanim-potoana mpifidianana ary averiko fa kandida le olona no mifampilavaniny sala am'izao de tsotra fotsiny ataoko hoe fandikanan'le izy avy aty amiko fa raha ny azo andikana lalàna zay le hoe interprétation dia afahantsika milaza fa mipoitra indray ny endrika vaovao amin'ny fanapara-pahefana eto Madagasikara ny tena manaitra ao anatin'le izy de le lazaiko teo hoe fisehoana indray mandeha fanehoana indray mandeha ny mahatany tsy tandalàna intsony amin'ny Madagasikara. Tahotra sy fanakorontanana ny zotra-pifidianana no ambadika ity raharaha fanagadrana ny kandida Olga Malason ity ho hiatrany fanamafisany solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina. Na io fahatahorana ny sénateur Olga satria fantatra ny hery sy tanjaka politika ananan'ireo ekipa miray lisitra ireo ao Antsirabe voalohany mba tsy tenenako hoe eran'ny Madagasikara dia anaovana fanelingelenana na io raisitsika hoe fanakorontanana fotsiny zao an'ilay zotra-pifidianana ary ny tena mahasarotra an'le izy sy mahavalalana amin'le izy de avy any amin'ny fitondram-panjakana eto no miteraka
sy manao izay anakorontanana an'ilay zotra-pifidianana. tsy vao izao no nanao fanapara-pahefana tsy fanjika an-dalàna ny fitondram-panjakana. Efa fomban'izy ireo ihany koa no manenjika ireo olona tsy mitovy firehen-kevitra aminy hatramin'ny taona 2024 ka mandraka androany. Fa mila fanasitranana faranzy hainga ny Madagasikara antony mampijoro ireo olona manampahaizana iraisampirenena sy ireo malagasy tonga saina fa tsy mety intsony izao fanitsakitsahan-dalàna misy izao. Entina andravana ny zon'olombelona amtehana ny rariny sy ny intsiny ary entina andravana ny rafi-pitsarana mantsy ny fampiasana ny lalàna eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny mpandrindra ny conquête de l'état de droit voix du salut guérison nationale izay ivondronandreo mpahalalàna iraisampirenena ny manampahaizana sy ny olobe eto Madagasikara. Yasina Andriamalala sy Manora Andriamalala. Dingana voalohany ny fanambarana nitoroka ny fanitsakitsahan-dalàna tetsy amin'ny Larotonda Fakimaly. Ny tena tanjona tiana hotratrarina dia namerenana indray amin'ny Madagasikara ho tany tan-dalàna. Tsy mihevitra ny anova lalam-panorenana ireo manampahaizana manokana sy olobe eto Madagasikara mijoro ireo. Vonina kosa nefa izy ireo ny amerina Madagasikara ho tany tan-dalàna. Isaraka izany ny fifampiresahana amin'ny any ivelany anampina Madagasikara mba hialana amin'izao lalan-diso izao. Na ny vokatra io zavatra misy amin'izao fotoana izao io ho an'ny taranaka malagasy izay efa sahirana mihitsy amin'izao fotoana izao dia tsy tapesipesena ary tsy azo misaina eritreretina kory satria tsy maintsy ho rava, ho simba ka tsy maintsy andray an'izay fepetra reto manam-pahaizana reto arak'izay tenentsika izay ary moa hoe manam-pahaizana izy amin'ny lalàna ary tsy vitany hoe amin'ny lalàna ihany fa koa amin'ny traikefa amin'ny ankapobeny araky ny teneniko hoe connaissance, compétence, conscience zay ny antondreo olona manana fieritreretana reo, olona tompona ndraikitra reo, olona tsy zarizary tsy raviravin-tanana reo ka ny zavatra andrasana zany dia voalohany indrindra izy aloha zany dia miteny ampahabe maso horetany horen-danitra fa tsy manaiky aloha ny tsy mahatahan-dalàna any Madagasikara ary manisikirika fa tsy maintsy averina ho tan-dalàna Madagasikara. Zay aloha ray efa zava-dehibe aloha zay satria ny olona rehetra hatramin'izao dia ohatrany hoe manontany tena daholo hoe zao ve mahazo ny firenena aiza ny manam-pahaizana tsisy mitsangana dia ireo izy aloha mitsangana dia manambara horetany horen-danitra fa indreto izahay tsy raviravin-tanana fa manameloka aloha zavatra misy amin'izao fotoana izao. Faharoa manarakarak'izay ny olona eo amin'ny eo anatin'ireo manam-pahaizan'ireo dia misy nefa nanana andraikitra be dehibe na tany velana na teto toerana zany hoe manana ny fifandraisana amin'izay olona tokony hifandraisana ny velana na amin'ny lafin'ny juridiction isan-karazany zany na amin'ny connaissance fotsiny izao zany hoe ampiasa izay fa fifandraisana rehetrarehetra zay ahafahana mitsarikevitra arakilenina zay hitanao teo hoe inona ny lalana azo hidirana mba hamerenana mahatany tan-dalàna any Madagasikara. Famerenana tany tan-dalàna zany inge araky le nyteneniko teo tsy maintsy hiverina ihany amin'le hoe mbola azo antoka ve fa tena tsy azo hivalozana marina ny didin'ny ACC ka didin'ny ACC amin'izao fotoana izao araky le condition napetraka teo anie dia amin'izy tenany no tsy azo hiverenana azy fa raha ny zavatra nisy sy ny zavatra tokony ho izy raha ohatra tena mitsatsaka ihany koa ny ho avy nyty fireneny tya dia tsy maintsy mety isy ihany fanakalozan-kevitra na fifanantonana amin'ny zavatra andaminana n'izay resaka izay. Maro loatra ny fanitsakitsahan-dalàna ny seho teto Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny fanonganana an'i Kristina Razanamasoa tsy ho solombavam-bahoaka no sady tsy ho filohany antemeram-pirenena intsony raha tsy resaka afa-tsy izay isika. Mialokaloka ao anatiny hoe didy tsy azo fivalozana ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ka isy ny fijerena ireo lalàna iraisam-pirenena ahafahana mamerina ireo didy tsy azo hivalozana navoaka ny ACC ireo. Azo atao tsara izany raha ny fanazavana ary anisan'ny lalana iray amerenana a Madagasikara ho tany tan-dalàna indray. Zava ho azy raha ohatra moa zay le ataoko hoe hotrandrahana izay zavatra izay satria raha misy lalàna iraisam-pirenena ka afaka hotrandrahana ahafahana manafoana an'izay dia tsy maintsy hidirana satria zany araky le voalazako teo hoe raha nitatitra azo ane na ny zavatra feo eny hoe dia atao anatina fepetra tsy dia tsy zarizary loatra zany nangananan'le décision
ka izay zany mbola misy fikaroana na misy ihany koa fanakalozakevitra maro atao recherche ko izy ny teny frantsay ahafahana atongafana am'izay zany hoe sarotra ny topo teny fatratra hoe tsy maintsy io izay fa lalana azo trandrahana zay a lalana azo trandrahana fa tsy hoe efa mitopo teny fatratra mihitsy fa tsy maintsy io zao tsia tsy zay fa ho trandrahana arak'izay izy satria isika dia manatitrantitra ny tena tsy maintsy isiny mahatanytandalana tokoa eto amin'ny firenena entina andravana ny ison'olombelona amin'ny tena ny rariny sinitsiny ary entina andravana ny rafi-pitsarana ny fampiasana lalàna amin'izao fotoana izao ohatra ny fanazavana ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ahitana fa ny fampiasana ny lalàna dia entina andravana ny zon'olombelona entina modi-potehana ny rariny sinitsiny eto amin'ny firenena ary entina andravana ihany koa fahefana fitsarana ary satria mamoaka didy tsy arak'izay tokony ho izy ny vahoaka koa eo an-danin'izay dia entin'le fahantrahana sy ny rehetrarehetra ka ohatrany hoe tsy miraharaha zay zavatra miseho noho izany dia ohatrany everina hoe tandravadikoto ohatrany hoe ekeny rehetra ve zany zao zavatra misy eto amin'ny firenena izao anika mametra-panontaniana ny mpampianatra lalàna sy ireo olobe isan-karazany manao hoe mbola ilaina ve ny fampianarana lalàna eny amin'ny université na fampianarana ny lalàna nyreto zanatsika reto raha ohatra zao zavatra zao no miseho satria dia hita maso mihitsy tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ny fahavoazana goavambe miatra Madagasikara sy Malagasy izao no ilazany ity vondrona ity fa marary ny firenentsika ka mila fanasitranana na guérison nationale izany no antipijoroany reto manam-pahaizana sy olobe ary olo manam-panahy eto Madagasikara ireto fa iray tsy mivaky ny vovonana firaisan-kina ao Ambatorona Zaka hoy ny avy amin'ny antoko ASVM avy any an-toerana tamin'ity androany ity mitona ny vahoaka malagasy sy ankanavaka izy ireo avitrika amin'io fifidianana solomam-bahoaka io fa indrindra hijoro an-trano na misy aza ny antsotsay atao amin'ny fanohirana niry Andrianarivony Ambesa Ambatorona Zaka ilaina ny firaisan-kina manoloana ny antso-zay samihafa mitrangy ato amin'ny firenena hoy ny avy eo ny antoko ery vaovao Madagasikara aloatra mangoro fanohizana ny tolo io ka tsy arisarisa amin'ny fanetevenana ny vovonana firaisan-kina izy ireo fa tsy vitany hoe fifidianana député fotsiny izy ity fa mbola misy ny tanjona zay hotratrarina amin'ny fanovana amin'ny zava-misy eto Madagasikara ka ao anatin'ny vovonan'ny firaisan-kina no lalana ahafahantsika manovana zany zava-misy eto Madagasikara zany mba isiny ny fanjakana tandalana sy isiny ny fanjakana tsara tantana satria raha antsika mahita amin'izao fotoana izao fa tampianambava ny malagasy rehetrarehetra re tsy mivaky ny vovonana firaisan-kina aty Ambatorona Zaka mba hatratrarana ny tanjona dia mifamirenana Madagasikara ho tany tandalana mba porisika ny vahoaka malagasy izy ireo mba havitrika amin'ny fifidianana sombam-bahoaka amin'ny 2020 ny volana io mba hahafana miala amin'izao geja maro lafy manjo ny vahoaka malagasy izao tsy mivakivaky ary tsy mizarazara fa mitambatra ho iray arak'izany firaisan-kina zany ary mahatonga an'izay moa dia mba hatratrarana n'ilay tanjona izay niarahana hatrany am-panomboana mba hatateraka ihany koa zay programa hoentina ho amin'ny fandraisana anjara-birika amin'ity firenena malagasy zay ombonantsika ity hoeto zay dia manao antsoavo amintsika vahoaka rehetra atao anatin'ny distrikta Ambatorona Zaka atao anatin'ny faritra loatra mangoro ary ny vahoaka rehetra manerana Madagasikara mba hiara entana hiara irona miaraka amin'ny vondrona firaisan-kina amin'ity adidy masina amin'ity fifidianana zay ho avy tia mba apiraisantsika fo apiraisantsika saina mba hatateraka zany firaisan-kina amin'ny Madagasikara zany mba hatateraka n'ilay tanjona sy vinavina ho amin'ny fandraisana didy sy andraikitra amin'ity firenena malalatsika ity ary manentana atsika mba havitrika amin'ny fifidianana zay ho avy satria fifidianana dia anisan'ny varavarana anankiray mandeha any amin'izany fanatratsarana ny tanjona zany izay ny tany Ambatorona Zaka fa any amin'ny distrika Andramasina ny kosa indray sahirana ny ankamaroany hitantsamy ny fifamonjena tobim-pahasalamana hitsabo-tena amin'izao fotoana izao any an-toerana manoloana izany dia manao hetsika fitsaboana mamaim-poana amin'itony kandida avy amin'ny vovonana firaisan-kina
ao Andramasina. 0 sy tahiriny. Manodidina ny fito amin'ny 90 sy arivo sy eninalina sy rahetsy no isan'ny mponina eto amin'ny distrika ny Andramasina. Distrika tsy lavitra ny renivohitra ary mbola ato anatin'ny faritra Analamanga. Ny fambolena sy ny fiompiana no tena fotom-pivelomana ireo mponina aty. Faritra mamokatra rahateo Andramasina. Noho ny olana menjady sy ny fikorosoan'ny famokarana eny ambanivohitra nefa dia zara raha mahatsabo tena ny ankamaroany ireo mponina. Tsy takabidy isony ny fandehanana mamonjy dokotera ka betsaka no zary lasa manao dokotera tena vokatr'izany raha ny fanadiadiana natao. Rehefa makany amin'ny dokotera zahay matetika ny dokotera libra ohatra sy ny avoavo leta daholo ny ankamaroany kanefa eo amin'le sara-pisoratana anarana tena matetika tena tsy zakany tantsagna mihitsy tsy zakana ety amin'ny tanàna zany le resaka sara-pisoratana anarana ataon'ny dokotera ka dia misaotra betsaka indrindra fa sady nahazo dokotera be dehibe no nahazo fanafody maimaimpona zahay. Alarobivatosola fokotany iray ato anatin'ny komina Andramasina. Voaporofo nandritra ny etsika fitsaboana maimaimpona izay nokarakaray ny dokotera Lalaina teto ny voalaza ny iray mpianakaviana teo. Kandida osolombavambahoaka atolotry ny vondrona politika firaisankina ato anatin'ny distrika ity i dokotera Lalaina. 70 no tonga ny zaha fahasalamana teto ary 100 hafa tonga ny analanify. Maimaimpona avokoa hatramin'ny fanafody nomena ireo izay tonga ny zaha fahasalamana teto. Izao no natao dia ho fampitsinjovana manoloana ny fahasarotan'ny fiainana ka mahatonga ny ankamaroan'ny olona tsy manana fahafahana hividy fanafody tsapotena hoy ny fanazavana. Mariana moa fa dokotera matianina daholo no miaraka amin'izany dia atolotra ho an'ny vahoaka ho amin'izany fahasalamana manakaiky vahoaka izany. Amin'ny komina maromaro aty amin'ny distrika n'Andramasina raha tamin'ity herinandro ity zahay dia komina enina no nandehanana latsinainy tany Ambanisoa, talata tany Anosy ny Loharano, androany alarobia ato alarobia Vatosola, rapitso lakamisy izay ho any Anjomafala Riva, amin'ny zoma eny Ambomiadana. Amin'ny herinandro mbola misy ihany koa fa momba ny fanabeazana izanandray no iarahana manolotra ho an'ny vehivavy indrindrandrindra. Raha ny androany efa 70 no ny fahasalamana ny tao amin'ny fanalana nify efa ho 100 mahery ihany koa no tao amin'ny fanalana nify. Misy ny olona manala nify ray, misy manala nify roa, misy manala nify mihoatra an'izay. Raha ny omaly dia mitovitovy amin'izay ihany koa no natao tany amin'ny komina hafa. Nanamafy ireo mponina eto fa tena ilaina ny etsika fizaram-pahasalamana toy izao indrindra fa manoloana ny olana arabola atrehan'ireo tantsaha ety ambanivohitra. Misaotra betsaka ny dokotera Lalaina noho izao fitsaboana ny fahasalamana maimaimpona izao. Tena mankasitraka indrindra zahay satria betsaka ny zavatra vitany tamin'ity vetasy komina nisy anazy. Dia misaotra indrindra dokotera Lalaina fa tena fantatra dia fantatra indrindra ny soa nataonao aminay. Tsy hijanona ny etsika toy izao fa hitoy amin'ireo komina hafa ao anatin'ny distrika n'Andramasina ho hiatrany ny fanazavana. Dokotera ny tenako ka mahatsapa sy mahalala tsara izany atao hoe asarobidin'ny fahasalamana izany ho hiatrany ny fanazavana. Fa mampitaraina ireo mponina any Andramasina ny faratsin-dalana miazo ity distrika ity sy afantiantoka maro fanoateraka izany ny fanazavana izay nataon'ireo tantsaha nandritra ny fifampiresahana natao tamin'izy ireo. 0 sy tahiriny. 30 kilometatra ny alavirana avy eo Ambatofotsy ka hatrany amin'ny komina Andramasina. Adiny 3 anefa raha kely indrindra no anaovana io lalana io ankehitriny raha ny fanadiadiana natao. Miteraka olana ho an'ny mponina izany indrindra rehefa misy ny fikarakarana taratasy ka voatery manatona faritra hafa toany aty an-drenivohitra. Ankoatra izay, olana ny famoaham-bokatra ireo tantsaha. Voatery miditra fatiantoka satria raha sarety dia mitombo ny vatsilany eny an-dalana, raha fiara be kosa dia miakatra ny sarany noho ny solika landy. Mandrevy fotaka rehefa fahavaratra, be vovoka rehefa maintany ho hiatrany ny fanazavana. Mamokatra ireo tantsaha-ponina ato amin'ity distrika ity saingy olana goavana ny lalana. Indrindra fokon'olona efa tsy mahavita anazy le fokon'olona fa tokony ambarina tena zany ilainy fanampiana ny tena ambarina. Sarotra tena sarotra zany le etsika ny tatsampamokatra tsy tavavoaka le tatsampamokatra raha tsy tonjezika mitona vary izay vokatra kely ny tena tsy normal satria ratsy ny lalana dia tavela zay le vata amin'ny sakan-dalan'olo.
efa nanao ny fokon'olona fa tsy tavavoaka le izy nanao ny fokon'olona fa tsy tavavoaka tokony tratradiny indray izy lasa adiny telo ny tena marina raha sarety fotsiny ary mesa satria mampiady foana dia raha sarety fotsiny mampiasa tokony vita adiny ray fa lasa adiny telo le izy tena tsy tafavoaka le izy satria sarodalana le izy fa le tatsa mamokatra tena mamokatra le tatsa nefa tsisy valana voany satria ratsy ngalana ratsy aivina isan'anaovan'ny fanjakana serasera mafy ny 4 jolay 2024 fa asipo anamboarana ity lalana Ambato Fotsy Andramasina ity. Nambara tamin'izany fotoana izany fa ny faritra Analamanga no mandray an-tanana ny asa fanamboarana. Toy izao ny fitsinjarana tamin'izany fotoana izany. Manodidina ny 80 kilometatra ny lalana amboarina, tokony hovitaina tao anatin'ny 2 volana raha ny filazana tamin'ny fotoana io. Ny ainga eo Ambato Fotsy rahateo Andramasina izay mirefy 13 kilometatra izany. Eo Andramasina hatrany anempoka kosa misy 7 kilometatra. Miala eo anempoka hatrany Alatsinainy Bakaro mirefy 7 kilometatra. Ny eo anempoka hatrany Ambohimiadana mahatratra 13 kilometatra. Atao rarivato avokoa ny ampahandalana eo anempoka ao Atampotanana. Naseho tamin'izany fotoana izany fa efa eo Ambato Fotsy avokoa ireo anja rehetra anatanterana ny asa toy ny pelleteuse, tractopelle, niveleuse, chargeuse, ny camion citerne ary ny camion anatanterana ny asa. Eritaona latsaka kely aty aoriny mitaraina noho ny aratsindalana ny mponina ao amin'ny distrika n'Andramasina. Pejany toe-karena kosa indray mitombo isatrany ireo malagasy mahantra ary ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra. Voatery miafy sy mampiena ny fandaniana rehetra satria tsy maharaka ny fahefa-mividy. Mety hitangana avroeny ny fisondrotry ny vidim-piainana raha ireo taremarika avoaka ny iraisan'ny pirenena ho an'i Madagasikara amin'ity taona 2024 fanadadiana nataony mpanao gazety Yavitra Solondraibe. Singa fanairana ny fitondram-panjakana hitady vahaolana amin'ny famokarana sy ny famerina ny fanafarana entana be loatra ny taremarika momba ny fisondrotan'ny vidim-piainana. Isan'ireo firenena miaina ao anatin'izay tsy fahamarina teo ranara teo karena izay noho ny tsy fahafahan'ny tantsaha malagasy mamokatra anatin'ny Madagasikara. Reny prévision reny dia mipetraka ho vinavina. Izany hoe natao entina andray isana fanapa-kevitra mahakasika ny fomba hitatanana ny fandraisana fanapa-kevitra, ny fomba hitatanana ny asa izay ho tanterahana indrindra ny eo amin'ny sehatra izay ataontsika hoe mamorona arikarena fa ho be secteur productif zany. Izy ireny dia isany tena mifandray mivantana amin'ny aty vilanin'ny isam-batan'olona satria rehefa miakatra ny inflation dia ka tsy maharaka an'izay fiakatra ny vidim-piainana izay ny fahefa-mividy dia tonga amina fahantrana zany. Tonga amina fahantrana dia tsy maintsy lasa miantraika any ambilaniny isam-batan'olona zany izay fiakatra ny vidim-piainana izay. Lasa tsy maintsy ireo filana fototra sisa no tanterahana fa tsy afaka mampiasa vola ahafahana mampitombo ny vola miditra mba hiakaran'ny fahefa-mividiny isam-batan'olona. Ny fahantrana tsedrain'ny isam-batan'olona nefa mihamafy hatrany satria maro amintsika malagasy no tsy mahita mihoatra ny R1,00 isan'andro entina hivelomana. Isy fiantraikany mivantana eo amin'ny fandaniana andavanandro noho izany ny fiakaran'ny vidim-piainana io ka voatery manamafy ny fehikibo ny tsirairay. Ilaina nefa ny fisondrotry ny vidim-piainana entina andrindrana ny toe-karena ankapobeny firenena. Manodididina ny 2 ka hatramin'ny 400 zany ny tahan'ny inflation izay ilain'ny firenena iray. Ny zavatra mila fehezina nefa dia izao misy ny ataontsika hoe vidin'ny entana fa misy ny stokny entana izay vokarina zany, ny zavatra izay vokarina zany. Raha ny vidiny fotsiny miakatra dia tsy mahavita mamokatra zany tsika. Izay no atao hoe inflation zany mitarika karazana ina moa ny ilazantsika anazy, karazana ohatrany hoe zavatra tsy tena misy fiatraikany any amin'le fampitomboana ny arikarena fa be zany fa ara-tarehimarika fotsiny no hita hoe niakatra ny fampitomboana ny tarehimarika. Sahala amin'ny hoe vidiny entana mitovy ihany fa ny vidiny niakatra. Ny inflation zany dia ilain'ny secteur réel entina amokarana mba ahafahana mamatsy ny tinady. Ny tinadyntsika nefany mbola tsy voavalitsika eto hatramin'izao aloha. Isan'izany ny fanafarana na entana na servisy
tsy ohatra ny fito faingovaly ny fisondrotry ny vidim-piainana amin'n'ity taona 2024 ity raha ny vinavinana avoakan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena raha ho tonga hatramin'ny 10 kosa izany raha ho an'ny vinavinan'ny banky iraisam-pirenena. Fanaparam-pahefana fanararotana fahantrana olona fanomezana tombondainy endrika kolikoly eo anivon'ny fonja ireo raha ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara tao anatin'ny tetika maika ny taona 2022 amiaiky ny 570 voafonja fa manjaka ny tsolotra izay tena lohalarana amin'ny trangana kolikoly eny amponja. Andomiaratina sy Manorandria Malala. Miankina betsaka amin'ny kolikoly ny fisitrahan'ireo voafonjan'izony 570 amin'ireo voafonja taloha raha ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara no nilaza fa tsy voahaja intsony ny fitsipika mahamaimaimpona ny tolotra eo anivon'ny fonja ka tsy maintsy mandovola vao afaka misitraka fenony izony any ampigadrana izy ireo. 570 n'ireo voafonja teo aloha no adihadiana ihany koa no nilaza fa ny fanomezana tsolotra no isan'ny trangana kolikoly matetipitranga eo anivon'ny fonja. Tsy maintsy mandovola raha te hihinana am-pilaminana any amponja hoy ny fanazavana ary isan'ny mahatonga n'izany ny fahabetsahany meompampan'ny fonja sy ny fahanteran'ny fotodrafitrasa. Voafonja taloha miisa 770 amin'ireo 770 nanaovan'ny Transparency fanadihadiana no nilaza fa tsy maintsy niditra noho ny fitazomana azy any amponja izay niteraka fahaverezana asa sy fahatiantoka ho an'ny fianakaviany. Voafonja taloha miisa 370 no nilaza fa niteraka voka-dratsy maro teo amin'ny fiainany eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ny fidirany amponja. Samy niaikina ny voafonja na ireo mpirandrarà na ireo fianakavian'ny voafonja fa manjaka ny kolikoly eny anivon'ity toerana lazaina fa toby fanarenana ity ary misy eo amin'ny endriny maro izany toy ny fanapara-pahefana, fanararotana fahantran'olona, fanomezana tombondainy eo anivon'ny fonja. Voapirofo araka izany fa ny tsy fahampiana ara-bola, ara-pitaovana ary ara-kolona no anisan'ny mahatonga ny kolikoly raha ny fanazavan'ny mpandrarany fonja. Ho an'izy ireo, lara-pahamiana ny fanomezana lanja ny fandrarana ny fonja sy ny fanaovana ezaka amin'ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny olona. Ny olon-tsotra kosa dia nanolo-kevitra ny hanamafisana ny sazy amin'ireo izay tratra manao kolikoly, indrindra amin'ny alalan'ny sazy enjana ny tranomaizana. Sosikevitra 4 no raisin'ny Transparency International Initiative Madagasikara analefahana na anafaonana mihitsy ny kolikoly izay fanditry-be ny firenena. Voalohany amin'izany ny fampitomboana ny teti-bola natokana ho amin'ny fandrarana ny fonja, indrindra ny natokana ho an'ny fonja. Faharoa ny fampianana ny isan'ny voatazona amponja amin'ny alalan'ny fampitomboana ny isan'ny mpitsara sy ny fanatsarana ny fanomezana matetika ny didy fitazomana vonjomaika ary ny fametrahana ny sazy hafa ankoatra ny famonjana ho an'ireo fandikan-dalàna madinika. Fahatelo, ny fametrahana sy fampiarana ny paikady hiadiana amin'ny kolikoly eny anivon'ny fonja ary ny fahefatra ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny olom-pirenena ny lalàna, ny fitsipika ary ny fomba fiasany anivon'ny fonja. Aorian'izao fampalalambavao izao moa dia isy ny fanadihadiana manokana manio izay trangana kolikoly sy ny zava-misy henana eny amin'ny fonjana Tanimora izay rahanao eto amin'ny fahitalavitra MBS hatrany. Ho toizatsika kosa ny fampalalambavao tsy mifanaraka amin'ny fampanantenan'ny orinasa Ambatovi ny tany fanonerana anomena ireo fianakaviana voakasiky ny tetikasa fitandrahana araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo olona ireo etsankilany anilaza ny orinasa Ambatovi fa efa ny fanarahana mazava ary voarakitra antaratasy izany teo amin'ny sireponina tsy maintsy nafindran-toerana satria voakasiky ny tetikasa tamin'ny alalana oronan-tsary fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe Ambatovi fampandrosoana manalasala nototosain'ny tetikasa malina teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara nivoaka omaly no nitarainan'ireo ponina voakasiky ny fitrandrahan'ny orinasa Ambatovi omaly. Yasinandria Malala sy Manorandria Malala. Tsy araka ny fampanantenana nomena azy ireo ny tany nomeny orinasa Ambatovi an'ireo olona voaterina findramonina satria voakasiky ny tetikasa. Araka ny fampanantenana matsy dia tany azonenana sy ambolena tsara no hoe omena azy ireo. Tsy izay nefa ny zava-misy hoy ny Transparency International amin'ny alalan'ny tetikasa malina izay nanao fanadihadiana lalina tany an-toerana. Tetsakilany koa ireo olombelona izay voatery
nafindra toerana zany no ireo asa zay tsy maintsy natao teo amin'ny toerana io nahitana hoe samihafa ny zavatra tenen'ny Ambatovia dia samihafa ny zavatra tenen'le olona zany hoe eo zany ny fanarahana dia eo ny tanteraka le olona zay nanao ny fijoroana vavolombelona ny toerana dia milaza fa tsy misitraka n'ireo zo zay tokony ho azy ary ny tany izay nomena azy dia ambarany fa tsy mahavelona araka ny tokony ho izy raha mihoatra ny tany izay nisy azy teo aloha ny antom-pisiany zao investigation sy zao alobady andasa tao zao dia ny voalohany ahafahana manazava aloha hoe inona ny situation iainan'ireo olona ireo satria matoa izy nampanantenaina dia misy zavatra tokony ho azy zany izy anefa milaza fa tsy misitraka an'izay evertika zany hoe misy formana discrimination ihany tsy maintsy horesahana ao ambadika izay etsy andany koa mba hifanazavana sy famarafarana hoe raha toka misy ny resaka extraction atao extraction minière inona no andraikitry ny le industrie inona no andraikitry ny fanjakana ary inona kosa no andraikitry ny communauté na ny olona izay voakasika izay etsakilany namaly ny orinasa Ambatovia fa tsy marina io filazana io nolazain'ireo mponina fa tsy mamokatra ny tany nomena azy ireo kanefa efa niaraha ny ministera sy ireo rehetra voakasika ary efa voapirofo fa mavokatra mihoatra ny rotaona isaky ny hektara ny tany nomena ireo mponina ny mahakasika manokana ilay hoe famindra-toerana ireo olona voakasika ny fanorenana fotodrafitrasana Ambatovia dia tsara marina fa hifanarahana tanteraka ireny famindra-toerana ireny araka ny fenitra izay mifeha ny orinasa tahaka ny Ambatovia izany moa dia voarakitra anatina fifanarahana mazava sy ireo fivoriana sy fifampidiniana isan-karazany mialohan'ny rosona amin'izay hoe tena famindra-toerana ireo fiarahamonina izay ny tany ao Ambolimaro izay findrany ireo mpamboly voakasika ny toeram-pitrandrahana ireo dia no ajariana ary mba ahafahan'izy ireo mamboly ny vokatra izay miakatra ao anatin'io tany io dia rehefa natao ny évaluation izany hoe ny fitsirihana natao ny araka tamin'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny ministera misahana ny fambolena dia efa mamokatra en moyenne eo amin'ny mahery ny rotaona isaky ny hektara amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana atrany dia nisy ny fanaditiana ara-tontolo iainana efa natao mialohany nanombohany tetikasa fitrandrahana nikela sy cobalt ataony Ambatovia miantso ny fanjakana hijery akaiky ity raha ity kosa ny Transparency International Initiative Madagasikara fanitsina ny lalàna efa misy fandraisan'ny fanjakana anjara feno amin'ny fifindrana makany amin'ny angovo azo avozina no impana ny adisisika ataon'ireo mpisehatra maro amin'ny angovo ankehitriny lalàna iray ahafahana mampandroso sy mampiodina ny atoekarena ny famokarana ny angovo ka mila hitadiavana vahaolana aingana izany ho fifindrana tsikelikely amin'izay angovo azo avozina izay dia nisy ny fionana tetsy alarobia niarahana tamin'ireo manampahaizana samihafa mba fanosehana ireo malagasy eo amin'ity sehatra ity yavitra solona be sy tahirina tsy azo hidivirana intsony ny fifindrana makany amin'ny angovo azo avozina ady iraisan'izao tontolo izao izany ho fampianana ny fampiasana angovo azo avy amin'ny solika saka nagoavana amin'ny fampandrosoana ny firenena iray ny tsy fampin'ny angovo ao aminy manana olana amin'izany isika eto Madagasikara ary iainana isan'andro ny fahatapahan-jiro lavareny na dia azontsika trandrahana tsara zany angovo azo avozina satria manana ireo otrika rena ao amin'izany isika raha tsy teny afa-tsy ny rivotra sy ny masoandro ary ny rano dia maro ireo sakana tsy rosoana amin'izay fivadiana amin'ny angovo azo avozina izay na ny lafin'ny lalàna na ny tosika samihafa avy amin'ny fanjakana mba ahafahan'ny tsy miankina mivelatra kokoa ny olana nation to zany resaka le hoe resaka amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanjakana resaka taxe resaka le dédommagement reny dia konkoa le fanohanana sehatra tsy miakina hoe inona ny mba azon'ny fanjakana apinina zay dia koa miresaka ny norme zay sisa rehetrarehetra tsy voafetra amin'ny akora iray ny fomba hitrandrahana ny angovo azo avozina ary afaka mivelatra tsara arakaraka ny toerana hitrandrahana azy ny ampianana ny vidin'ny angovo sy ny ampitomboana ny tahampamokarana no mila hiazakazahana na ho an'ireo sehatra tsy miankina na tetikasa lehibe fa indrindra ny amatsiana ny eraky Madagasikara tanjona fotsiny dia hoe amin'izay rehetra teknôlôjia ampiasaina ve
teraka mpampidina bidinjiro any ihany ny tanjona azo ampiasaina daholo zany na hazo afaka manodina na hazo na inina azonao ampiasaina amokarana herinaratra fa ny tanjona dia hoe hamokatra herinaratra ambany be zay le izy ao antsika eto Madagasikara raha ngamba fa manjato ny karazana fitaovana tonga eto amintsika dia anjarantsika kosa misafidy maharitra be tony satria raha ohatra hoe ampiasaina any ambanivohitra sao dia zavatra rapiste dia simba nefa le toerana asinina azy any amin'ny 100 kilometra andrenivohitra tsy hoe jerevana tolo zany zay hoe rehetrarehetra zay anjaranao zany misafidy. Mpisehatra maro no niara-ny fampizaratra kefa sy ny fanakalo hevitra tetsy Alarobia androany ho fitadiavam-baolana amin'ny fisitrana ireo angovo azo avoziny eto Madagasikara niarahany ireo avy any ivelany sy ny malagasy. Fa manodidina ny 500 teo ireo mpitarika sy tompon'andraikitra lehibe taty amin'ny ranomasimbe indiana no efa nisitraka diplôma frantsay tamin'ny alalan'ny MBA International Paris. Fiofanana anampiana betsaka ireo te hivelatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa tamin'ny taona 1970 izy io no niforona ary misandraka amin'ny firenena 7 maneran-tany raha vao 2 taona monja no nisiny teto Madagasikara ary azony rehetra sitrahina. Tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana voyage d'étude sy ny fangatahana ny tetikasa tiany mpianatra ho tanteraina mandrapatonga ny fanolorana ny mari-pahaizana. Androany no nanokafana azy ity tamin'ny fomba ofisialy aniarahan'ireo mpiara-mombonantoka sy apampianatra avy any ivelany. Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny maresaka iraisam-pirenena ho fanoherana ny amaroan'ny mpizahatany dia ampandoavina 5 euro isan'olona ny mpizahatany araka ny fanapa-kevitry ny tanànany Venisy ary dia niatra nanomboka androany alakamisy izay fanapa-kevitra izay ny antsiprian'izay ary. Manoloana ny amaroan'ny mpizahatany ao Venisy, tanàna italiana dia notapahan'ny tanàna ny fampandoavana 5 euro isan'olona ireo mpitsidika any an-toerana. Nilaza ny solombavam-bahoaka misahana fizahantany Simone Venturini fa ny tanjona dia ny ampifandanjana ny fizahantany sy ny tanàna ary mponina. Nanamafy ny tena ny tao amin'ny aina moanjery AFP fa miteraka rarin-tsaina ny fahamaroan'ny olona ao amin'ny toerana iray ka ilaina fandaminana ny sehatry ny fizahantany. Miantra nanomboka androany alakamisy 20 aprily fanapa-kevitra io ho an'ireo mpizahatany rehetra tonga ao Venisy. Tsy maintsy manana ny tapakila fidirana ireo rehetra miditra ao dogs, misy ny mpanara-maso ny tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana izany. Venisy no nandray io fanapa-kevitra voalohany maneran-tany ary manantena fa mitsahatra ny fizahantany tafahoatra izany. Eo amin'ny kianjan'ny fiantsonan'ny Santa Lucia, toerana lehibe hidirana ao an-tanàna dia napetraka hatrany am-boalohany ny birao ny tapakila mba hanampiana ireo mpizahatany tsy manana ny fanalahidy vaovao io amin'ny endrika QR code ary azo jerena ao amin'ny internet. Ny fandarana ona marina sy ny fandarana Global News no rainao vetrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa no anarahinao ilay fanadihadiana manokana momba ny zava-misy eny amin'ny fonjana tanimora. Avy notebook, io kosa no lohatenin'ny horonan-tsara eny amin'izay atolotry ny MBS anao aorian'izay rehetra izay ny tenako. Mamy fotoananao amin'ny rampitso indray velo marito.